Le kabesy ve zany tamban'ilay hoe dian'le filoha Macron teto sy ny sisa mampifandray an'izy amin'ny Élysée Pars. Ao koa izy hoe ny Élysée Pars nandrasana dia kabesy ny tonga tsy légitime be daholo ny fanamarian'ny olona fa araka le nresahana teo hoe ny tena nandrasan'ny olona satria zay le hoe reconnaissance amin'le abibina zay nataon'ny mpanjanaka tamin'ny fotoan'andro nandrasana zany tao anatin'le fiona teo tao anatin'le COI iny fa tsy nisy aloha zay na efa nataon'ny Frantsay ihany zany tamin'le iny firenena sasany tany Europa tany ohatran'izany koa ny Algérie reconnaître an'izany atsika hoe ny abibina nataony tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany zany teto Madagasikara ho an'ny ka Madagasikara moa zany ho an'ny tranga teto Madagasikara mbola tsy nisy zay officiellement raha tsy ahirina foy dia rehefa tonga ife nitanitsika ireo mpanjanaka tany amin'ny taonjato fasimy amby folo ary ny tany amin'ny faritra andrefana ny nosy tao ambiky dia nitsangana ampasahiny ny ampanjaka toera sy ny miaramilany ary ny vahoaka tsy nanankilebenana izy ireo fa nafony izy ireo hatramin'ny eny mihitsy azy mialy ny 5 amby roapolo aogositra 7 amby sivifolo sy valonjato sy arivo androany moso amin'izao famerena an-tanindrazana ny tolambany ny mahety fo izao isika mba ahafahany taranaka izy ireo mirehare fa ihany koa mba ampionina ny foniny fianakaviana mandrakizay dia nisoratra nilazany hoe fandraisana ny kabeso ny ampanjaka toera sy ireo praitary tafika sakalava roalahy eto dia mitsodrano ho anareo fianakaviana sy ny taranaka ho tonga somatsara atandrazana any ambikany nitolambalina izy ireo ary hotsena itsika sy ny vahoaka ny sakalava iray manontolo mahery fo dia ny ampanjaka toera izany zay koa moa zany satria isan'ny vaovao zany io amin'izao fotoana zao le hoe tonga tanindrazana ny kabeso ny ampanjaka toera sy ataontsika hoe miaramila miaraka tamin'izany fotoana zany anankitelo zany le kabeso moa zany hoe karandoha crâne tsy mainty hevitra tsontsika mikasika am'le ahoana ny fikaroana ara-tsiansa scientifique tamin'ny hoe nidentifiana hoe tena ireo le sakalava tamin'izany fotoana zany fa atao ambadika le izy zany de resahana ary miverina amin'izao fotoana zao de hoe nijoro ireo niady am'le hoe ny tanindrazany niady ho an'ny tanindrazany tsy nanaiky ho alain'ny mpanjanaka de ina le zavatra misy raha hoe oarina mety contexte hoe trangana roa samihafa ny tamin'ny ataontsika hoe fanjanahantany fandoboana sy ny amintsika miteny aty amin'ny taona 5 amby roapolo sy 4 arivo miady ho an'ny tanindrazany ny masikoro an'ny Juliard resaka basy Juliard tsy mikalifia an'le atsy ambadika atsika hoe manjana tany tsia fa le fijoroany ny ato ambadika ato zany hoe tanindrazanay eo fivelomanay eo reo ataontsika hoe taranaka hatramin'izay sy ny amin'izao sy no afy de eo no ivelona sy hoe iaina sy tsirony tany de raha mahita sy raha miaina zavatra mitranga any de zay le izy hoe hafahafa toa sa hafa ihany le zavatra ohatrany hoe le discours sy le ataontsika hoe le réalité amitsika izay eto zany tranga anankiray zany hoe mijoro miaro ny taniny sy ny ho aminy ho an'ny taranany de ireny ny zavatra mitranga tany atsimo mbola ho asaintsika eto ihany moa ny olona concerné am'izany amin'ny fotoana mapety azy iny koa mitranga amin'ny akapobeany eo amin'ny sehatra nasionaly soray tsoro fa maro miombina to fomba fijery ny amin'le zavatra misy amin'le hoe reo mpanao politika de ivelany fitondrana eny fa misy apahany amin'ny mpanohana ny fitondrana ary hoe tsy izao noho ny fanarahana tsy izao noho ny fanaovana velirana tsy izao noho nakana amin'ny fon'ny vahoaka tsy izao noho ny lazaina fa hoe fanovana tany amin'ny taona 5 sy 4 arivo petsaka tamin'izany ige nefa nandaoniny ataontsika hoe sambo natao anatin'ireny ataontsika hoe train anisan'izany na manamboninahitra anisan'izany na le bene institution
isan'ny nanamarika an'izany ohatra ny filohan'ny anteny miera-pirenena teo aloha Christine Razanamaso nandao any keo na nesorina ny filohan'ny anteny miera-ndolona tao anatin'izany satria dia vaky-bakilana tao anatin'le tsy izao noho ny fanarahana tsy izao no nanaovana velirany tsy izao nampanantenaina ny olona tsy izao nakana ny fony vahoaka zay zany le zavatra misy dia ahoana no zay zany le ikalifiana no ena sokajiana an'ireo zany raha oharina amin'ity événement sy ny discours manodidina ny fahatongavany ity ataontsika hoe ny mpanjaka toera ty zay nijorona am'le hoe hoan'ny raha zay mitsy le tena mahalaza an'le izy hoan'ny tanindrazana raha fa misy antso de ho raisiny izy miarama tompoko malama tompoko manahoana ya miaho fotsiny ranganina tsikaiky ana vokatry le maheno an'le hoe kabeso le ampanjaka toera io emo tamin'ny RFI izy io ndray maraina zay fa hoe io zany vokatry ny fahatongava amin'ny Macron teto ny famerenana ena kely misitaka kely am'le radio aminao aloha anao fa ohatra misy maneno takaliny jefasa sa ahoana fanontaniany zay faharoa mahakasika amin'ny fifampizimana ara-sakafo nahazo ny takeleko teny fitatafika io zavatra io araky le teniko foana misy atandrevaka ataon'ny fanjakana toy io zavatra io mianaka ohatran'io fa mba torohevitra ihany nanana zanaka ohatran'ny tratran'izay fa fanafody overdose indray fa tsy mety natany amin'ny mpitsabo zany fa tonga dia fotaka tany sy ravomanga ny tontolo dia iny no hoanina fa tonga dia savaly zaza après 30 minutes toy zay mba andramianso dia mba mahasoa sotra toko ie mikasika an'le kabeso fa nisy démarche lavalava moa le izy fa fandraisantsika teto ihany hoe ny filoha frantsay ny fitondrana frantsay dia fanakafanapa-kevitra tamin'ny taona 324 amerina an'ireo ataontsika hoe reo vakoka tamin'ireo firenena zay ny zanahany teo aloha efa mandeha tsikelikely zany rehefa nisy mihitsy zany ny karazany hoe fanapahana nataon'ny fitondrana frantsay mikasika tsy Madagasikara rera ny concerné amin'io fa ireo firenena taminatin'ireo zana tamin'ny frantsay teo aloha dia isany anaovana zany dia misitraka zany anisan'izany zany tany Algérie anisan'izany ny am'toerana hafa ihany ny Belge ihany koa dia nanaovana zany ny Belgique dia isany nanjanaka ny RDC ary dia anisan'izany nisy mpitondra tany nisy ataontsika mpitolona rehefa lasa mpitondra dia avao ny vonono zalahy tany Belgique dia nifindray ny azany nasorony dia nifiny natao tary dia efa naverina koa le nify satria singa anankiray namaritra ny vatan'le olona tany amin'izany ka tafiditra ao anatin'izay izy ka mety hoe fifanjoana andeha ataontsika zay mba tsy isin'le polémique ao anatin'le raha mety hoe fifanjoana ihany na hoe tafiditra naty da ary fa manokatra nareo dia mba le fahasoary ny enay ndao aloha raisy ny tiantso minaraka ty dia miresaka kely le apita-tafika sy lay mpanakanto teo rehefa avy eo miaraba miaraba tompo efa tena miditra am'le fiainatsika lavanolo zay zany tsika le orakoraka be le bary ka amin'ny ampanjaka toera iny zany mba dingiana iray kely mitantara na ny kely taranaky nanjanaka fahiny fa hoe nanao eloka be vavo teo anatrenzao tontolo zao tamina vahoaka iray zareo nanjanaka atsika dia mba averina zany le kabeso dingiana ray ny aloha fa mbola tsisy hoe nanaiky diso dia ny fona sanatsy na hoe niaiky ny adsolo ny fanjakana frantsay ngiasiraka ny saika telenimba dia foloatsika ihany ola aveo mbola tsiraka izy tanjany fotoana zany tsiratsira zay fa raha miverina amin'ny tena ianana amin'izao fotoana zao sika amin'le resaka fanokofana sy ny sisa tena ianan'io raha mandalany amin'le atao hoe mare masaina reo mare masiso iny zao mahataravina be ny fotsina mandeha tomobile mamakivaky iny inona ny antony le fanto fanatany zay be natany vavahana na be tany fivarotana sisy dia izy manao an'ireny nahatrika amin'ny mpanjakana ka marina le teneny le député sy ny mbavambahoaka nabozatsy iny hoe tsy naovoka teny lafo voany teny mifaritra botomanjaka sy mambozapety sy ny sisy iny dia laha ny eran'ireny no mitotofana efa zavatra fakatra tsy mety zany ka santiona fotsiny zay
itenenana am'le hoe sotra miafika ny zava-misy isika de reny koa ampifandroizina am'le hoe ahoana moa ny anaovana ny masokolo be sy ny sisa any amin'ny faritra timondefana rehetra iny de manao ady sisika am'le hoe efa miezaka miaro ny faritra sy ny faritra fanjonatelsika zavatra efa tokony atao fatsinyely zany ary tokony efa narana nampina ny fanjono fa very fanambola velona reo dena rehefa tratsimo reny mitindra toerany reny miavatsika ampandroiny ka soa averina am'izay tena resaka am'izay zany tena efa vita ny resaka bare misotra ndoa mikasika an'le ataontsika hoe tranga tena nampalahelo tokoa hoe namoizana mpanakanto roa zany hoe mpitendry sy mpanetana sady mpihira ary ihany koa mbola misy anankiray vehivavy zany mbola ao anatin'ny fitsaboana am'izao fotoana zao zalahy reo zany tsy hoe tarika ray ihany fa ampitendry amina tarika zalahy zany ohatrany hoe pro fa filazany zalahy koa de hoe mercenaire zany hoe mitendry amina tarika maromaro izy fa tsy hoe amina tarika anankiray zany hoe mety sendra nahita fotsiny ngamba hoe lego am'le hoe firaisana fo satria isany mba mitendry ihany koa izy ao anatin'ireny tarika reny de mety hoe zay nahitan'olo hoe mambarany tarika leko fa zalahy reo amin'ny tarika maromaro izy mpitendry zay zany aloha ny anankiray anniversaire le natongavan'zareo tamin'ny farany herinandro teo anniversaire ary anniversaire azo lazaina fa hoe avolenta ihany raha ny ataontsika hoe loharano vaovao eto am-pelantanana fa tsika moa tsy te hiresaka betsaka lava be an'le satria hoe ny autopsie ny tena afaka manamarina satria hoe inona marina ny antony maninona no izy telo ataontsika hoe aty amin'ny sehatry ny fanafanana sy le hoe mpanakanto no ohatrany hoe tratrany tsy ohatrany fa no lavo sy marary fa naninona le olana saina rehetrarehetra tsisy naninona amin'ny akapeny izy io zoky bruto satria ny tena moa anatin'le hoe setry ny animation zany animateur ihany koa ny tena ao anatin'le sady maître de cérémonie ny kapary iny moa efa mandeha ihany fa amin'ny akapeny manko misy an'izay koa am'izao fotoana ny amin'ny hoe firina reo ny orchestre de firy ny DJ de firy ny animateur de mihinana sakafo meloa mihinana sakafo meloa satria ampandia ampifety de tsy miara-mihinana amin'ny olona de matetika aza moa misy fotoana hoe andrahoana sakafo mitokana satria tsy mihinana première entrée sy deuxième entrée fa tonga de sakafo am'izay matetika raha ny fandinihako zany maro satria arak'izay anaraka le santsika teo mbola tsy nivoaka ny autopsie ka tsika tsy hijery hoe ahita volana alohan'ny biby eto zany fa ny zavatra hoe fe fotsiny aloha zany hoe tambazotra sy ny zavatra navoakan'ireo namana satria namana moa le bandy animateur iny tena namana mihitsy ary efa matetika fakahita tamin'ny tena ao anatin'le hoe zay mikapary de izy manao animation ndray moa tafaraka ao anatin'le hoe izy animateur zay maître de cérémonie de miara-miondrika aloha zany ary miara-malahelo ao anatin'izay fa zay ny zava-misy matetika le hoe tsy miray sakafo ary zavatra hita tamarena zao tao anatin'ny tambazotra tao amina resaka mariazy de hoe andao ovaina ny contrat de andao tsy ampidirina intsony ao anatina resaka hoe miara-misakafo amin'ny invité fa atao ao anatin'ny karama ny sakafo antiany tsetratseratra daholo zany satria ny misendoatra moa zany raha mafana hoe tena ahoana ty zavatra ty hoe tsika ve ny sibilena sa ahoana fa mampalahelo le zavatra mitanga zoky brito mampahery ny fianakaviana namoiavana mirary fahasalamana ho an'lay bavilanitra zay anaty fitsaboana am'izao fotoana zao de milamina fotsiny tsika fa aloha ny ataontsika hoe ny obstopsie no anamarina inona sina ny tena ina marina ny zavatra nitranga tena toerana mba hahafahana ihany koa miaro tena amin'ny fotoana manaraka fa raharaha moa izy tiako de zay satria reny zavatra misesireny koa nge mahatonga ny olona de ahoana zany fomba mampiatsika atao raha fa misy fanasana tao hoe raha hoe tena ho ampiasainy no vokatra hoe fahatereny le atsy am'le tery tokoa nge raha mijery anao zavatra boxa kely blitika kely zany hoe ipetrahana na iasany zany hoe vice président na institution zany hoe isorel tsy hainonany na zavatra tokony ho tsy ambana telo areniny any ambadika ny dolo ny feo manako sy ny tsisy fa manina io zany de zavatra anankiray zao etsy anosy etsy anosy de misy trano fotsifotsy be ho an'izay mandalo eny amorona anosy aty am'botsoroatra zany misy trano fotsifotsy io anaovana an'le hoe académie nationale des arts de la culture na anak mihitsy koa efa heritaona eo zao io toerana io itrano inona ny antony de mipetraka tsika am'le resaka hoe conscientieux de l'état zany rehetrarehetra zany mba misy ihany nefa fanorenana atsy fanorenana ro fa ny hoe ny eo tsy vita inona filazan'zany taniny atrasa tsy lavo zay le izy ndalo raisiny ty antso ty miaraba to trano de anankiray efa tranga efa tsy joalajoala
io mbatymentemerapiromena efa natao fatomake olona mangana anakiraindray ato ambadika tsy miakatra akory troavinetage le ato ambadika ato de mitsatso ninona moa zany tokony hoe tsy nanontany andeha anakiray efa mijoalajoala zay efa tokony mivita ary mananganana andeha ato ambadika ato fa de zao hoe tsy fantatro hoe vola izamarina lany am'ireny ka rehefa lany ihany de lany tsisy dika fotsiny fa za lany ihany de lany de hoe eo tiavony mafanandrarahambo malazy mifoka avy any mena 10 millions isaky ny zazamaty volaniza zany tsy fahazanona zany mety hoe iavonana am'le olona fa famoana an'le miketim-panjakana mandeha am'ity zany na ny NFI na ny LSF tsy mampiasa an'izany le fanjakana de inona moa zany miainana am'ity vola tenenina laty moka vola indray anaovana any de barea vinanany le barea de vola makaiky volan'izy fa zany mitangosana tsikelikely amin'ny vahoaka indray hoe satria efa niteny an'izany de anaovana raha ho vita azy zany raha ho vita de mampalaseritreritana hoe fa misy fanjakana ve zany e tsatsy misy fanjakana misy mpitondra an'izany ve tsatsy misy fa tena mampieritreritra anao misy fahasan'ny vahoaka ny fahasalamana vahoaka zany efa tenenina to zay mihitsy le izy tena natao mihitsy ny fampizarana an'le hoe satria mba tsara ihany manaraka ny zavatra misy maneran-tany zany mikasika an'le tranga any Indonezia satria ny zavatra misy ihany Indonezia kosa aloha raha mihoatra Madagasikara amin'ny lafiny ataontsika hoe fandrosoana mety tsy fampita zany fa no hoe io firenena io sisika dia misy fifandraisana ara-tantara de ndraisitsika le izy satria miaina olana be koa amin'ny lafiny sosialy sy le hoe tena hoe elanelana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka ny any Indonezia de zay le izy efa tapitra ny anestesia de marary be ny anestesia amin'le fotoana fampielezakevitra sy le any iny no mandeha de olana be mbola tsy haiko moa zay tranga ny Frantsa satria ny Frantsa matetika de fakana ohatra amin'ny zavatra atao materina demokrasia amin'ny lalàna sy ny sisa de de misy hitranga amin'ny fahavalon'ity volany ity mikasika an'le hoe vote de confiance zany ataon'ny prime ministre Bayrou zany m'izao fotoana zao satria olana be mikasika an'io satria zareo zany efa be loatra nitrosa ny fanjakana ary tena mivosa be le izy io moa zany hoe trosa efa mitambatambatra tao dia isy fetraika mibetsaka amin'ny lafiny toe-karena frantsay izany rehetrarehetra zany dia nandroso vaholana moa zany ilay prime ministre hoe alao ampitomboana ny andro iasana le fotokevitra lehibe ao anatin'le zany de hoe tokony miasa dia eo le olana be any Frantsa amin'izao fotoana zao hoe misy andro anankiroa zany ny proposen'le prime ministre anisany ao anatin'le vaholana arosiny le hoe tokony fanana lundi de Pentecôte de tokony io ohatran'izany ihany koa ny valome io zany le resaka hoe anaovana lanona pahatserovana ny tamin'ny ady lehibe zany mba ahafahana mampitombo ny fotoana iasana de eo zany le hoe matiatoka be am'izany kosa ny efa miasa raha hoe mbola ampitombo ny fotoana iasana ny andro iasana moa zany de hoe matiantoka ny olona fa miasa fa de tsy mba misy zany fotoana sinisisa ino ny endry zareo fa ny atsika eto hoe ahoana ny amintsika ity salama fanamariana kely an'le rahalahy teo de mila misafidy Andriamanitra tsika tsy haiko hoe za ve ny diso fa ny constitution malagasy amin'ny préambule phrase voalohany de miteny mihitsy hoe le peuple malagasy souverain affirmant sa croyance en Andriamanitra Andriamanahary de io zany ka officiellement io ny Andriamanitra ny malagasy ka tsy haiko Andriamanitra Andriamanahary le tena mpamorona zany amiko efa voasafidy io fa le izy le mpitondra ataoko hoe autorité satria ny autorité no manapaka an'ireo karazany betabe hiditreto reo de ny fitondra no hafahafa zany ka tsy efa voafaritra hoe io ny Andriamanitra tsika io aloha fijeriko zay fa le mpitondra mihitsy raha nga tenenina ka
hoe tena le voafaritsy ny lalam-panorenana io no izy io e fa izy no hafahafa zany alatsiny fa hafahafa dia tsy manaraka constitution koa ne zany fa ny tena resako ry zalahy ty resaka inona ty le kabeso milaza ny ministry ny serasera fa fahogaza diplomatie malagasy dia za aloha miteny fa fisolelahana le izy raha zany ny langazy ny RFI ary mpanao gazety ny mpanjana tany hafa mihitsy ny tena lasa lavitra be noho izany mihitsy ny anazy ny teniny azy hoe erisetry fa amiko tena ampibina nataon'ny mpanjanaka le izy ka tsy famerenana fotsiny io e fa mila hoe reconnaissance amin'le mpanjanaka le nanao erisetra sy hoe onitra mila famerana zany zay teninao faran'izay mihitsy no satria mifandray amin'le tenen'le olona teo hoe le kabesy ve zany tamban'ilay hoe dian'le filoha Macron teto sy ny sisa mampifandray an'izy amin'ny Élysée Pars aoko izy hoe ny Élysée Pars nandrasana dia kabesy ny tonga tsy legitime be daholo ny fanamarian'ny olona fa araka le nresahana teo hoe ny tena nandrasan'ny olona satria zay le hoe reconnaissance amin'le abibina zay nataon'ny mpanjanaka tamin'ny fotoanandro nandrasana zany tao anatin'le fiona teo tao anatin'le COI iny fa tsy nisy aloha zay na efa nataon'ny Frantsay ihany zany tamin'ilay ny firenena sasany tany Europa tany ohatran'izany koa ny Algérie reconnaître an'izany atsika hoe ny abibina nataony tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany zany teto Madagasikara ho an'ny kamo Madagasikara moa zany ho an'ny tranga teto Madagasikara mbola tsy nisy zay officiellement hoe fanazany ary efa mety ho endrikendrika isehony ihany io le hoe famerenana ny kabeson'ny ampanjakatoera sy ireo miaramila rola miaraka taminy niarany erisetra abibina tany amin'ny valo amby roapolo amin'izay taona lasa izay zany le mba anaovana tsindrom-peo kely fotsiny ao anatin'iny zavatra iny omaly moa tsika nisy vahiny tokony andrasana teto historien zay mpampianatra mpiaroko mihitsy ary tamin'ny taontsika hoe resaka savarananto fanaovana tany dia tena manako lazaina mihitsy aho amin'io miresaka mpanjaka toera io fa eny ny fitombita moa zany tsy mahaleo ny sampana tsy hoe nisy sampana akory zany fa fotoana manaraka izy everina fa mbola ho avy eto ihany mbala mety isy ny fotoana iresahana momba zany satria tsy izay ihany efa nisokatina toy ny mahery fo moa zany izy ny mpanjaka toera fa betsaka ihany koa ireo ataontsika hoe mahery fo ty tandrazana lavo ho an'ity tandrazana ty amin'le hoe ny fiarovana ny tany ny fiandriana ny firenena ny ho an'ny taranaka sy ny sisa raha ohatra ka tsy anao tsy afa-tsy ny raharaha tamin'ny fito amby efapolo sivanjato sy arivo fa nan'ny tranga tamin'ny raiky amby fitopolo sivanjato sy arivo na dia ataontsika hoe fa misy resaka momba ny sosialy kokoa ary tamin'ny etsika tany atsimo dia tsy dia mifanalavitra amin'izany loatra ny amin'ny hoe mba hisy ny fiainana tsaratsara kokoa ny fiarovana ny tany mba hisy ny fiatsaram-piainana sy ny sisa dia be lehibe zany famatitra ao anatin'ny tantaran'ity firenen'ity avokoa ireny tsara jerena ary zay ngely mahatonga le hoe raha tsy mahafantatra sy miaina ny tantarany ko ny Madagasikara dia ohatrany mbola lavitra ihany eritreretana atao hoe fampandrosoana satria inona moa zany ataontsika hoe voambolana tena malaza an'izy hoe ohatran'ireo firenena rehetra tsisy atsy mitseritrana hoe minona mahatonga ny dignan-dava zay mitranga amin'ireo firenena any Azia mety miavaka misy ny Azia misy Azia atsimo atsanana dia marina fa hoe ny resaka fitondrana miaramila moa zany tena isany nanamarika an'izany dia hoe tena ny rigueur dia misy resaka hoe dictature zany tena natonga ny hoe fanena amin'ny hafa ndray ohatra hoe ny Japon ny tsika tsy de tena démocratie loatra nyresana ny Chine fa manindry zao mahavita dignan-dava ao anatin'ilay izy ny azy zany tena mametraka ao ambany sy ao ambany resahana hoe fototra le resahana ambany eto fa tsy hoe manambaivana akory mametraka ao fototra ny ataontsika hoe ny kolotsainy ary ndao lo raisiny ty antso ty dia toizantsika izay miaraba tompo miverina kely zalahy le kabesy teo tsy tokony irery mihitsy le fanjakana akoatran'le naturaliser be filoha fa tsy izy mihitsy nampianatra ny olona hoe tantara zany
farafantany zany tsy nangataka an'izany naturalisation zany izy dia tsy mpitovy mananatry mimpanana izy raha zay ny fomba fiteniny dia ina zay koa dia hay Colombie ohatran'ny tsy dia nisy ny resaka le filoletry ny Colombie ny tonga teto tamin'ny rantso fa ny Colombie ny mandeha le 777 ohatran'ny tany niodina le izy dia fantatsika zany Colombie zany efa voaresaka hoe kafe sy coca ny tena mba tsy ilazany hoe caféine sy cocaïne ny tena midina any dia malaza be zany Colombie zany amin'ny resaka mafia fa ohatran'ny tsy dia nisy ny resaka le izy koa moa zany natao timide be ny fahatongavan'le diplomate ka milatsaka tao timide be mihitsiny dia ohatran'ny tsisy ny resaka le izy fa 777 mafia cocaïne sy caféine mirongatra be eto amin'ny tanàna ohatran'ny tsisy miresaka zany mampieritreritra be efa napita vaovao teto moa tsika mikasika an'le hoe manao fitsidihana raha fomba fanjakana teto ny filoha lefitry Colombie vehivavy izy io dia hoe kisendrasendra ve fifanjonjavatra ve fatao anatin'le fotoana atao hoe vacances na fialan-tsasatry ny gouvernement no natongavany teto dia ao anatin'izay zany dia hoe loin des caméras loin des tabataba loin rony tsy dia tena focus tao anatin'izany masony rehetra fa teo koa moa zany nisy an'le hoe famozana ny première dame taloha zany Céline Ratsiraka dia teo ihany koa ny raraza nisy an'le canne na tranina marimarina kokoa dia somary tany zany ny braquet tany ny resaka tao anatin'le izy dia ohatran'ny taty zany ohatran'ny hoe nandeha ho azy to le fandehana dia nisy ireo fihaonana samihafa zay nitaterahany zany tompona andraikitra ambony avy any a Colombie zany nisy resaka Colombie tokoa mikasika le Boeing 777 iny Kambodsy aloha nyko tamin'ny voalohany Kambodsy nisy Colombie moa izy ohatran'ny mety tsy tao anatin'ny anako tsara tsy fotsiny le izy zany marina dao ny zavatra andresanao fa Venezuela koa am'izao manenjana be koa ny Amerikanina amin'ny Donald mikasika ny any Venezuela ohatrany hoe vaovao mampitaina fotsiny moa zany fa tsy dia tena hoe inona moa ny idirantsika aminatin'le izy le satria miresaka an'le hoe drogy resaka mafia cartel nao anatin'izany ny any Venezuela ary dia misy vola be amina tapitrisa 50 millions de dollars ny atotiny zareo zany amin'le hoe le filohan'ny a Venezuela ny nga Maduro zany amin'izao fotoana zao mianjana mihitsy ny tady zany ao amin'ny firenena anankiroa amin'izao fotoana zao dia ho arahana akaiky ihany koa ny fivoaran'ny toetra raha io satria raha efa zany tonga efa level ambonimbony ihany dia ny raha nahita nahazo andreny Saddam Hussein ary Kadhafi tamin'ny fotoanandro Osama Ben Laden zany sy ny sisa na dia ny sasany mpitondra firenena sasany ao anatin'ny lehibeana hoe fampiororo maneran-tany dia tena tsy namelandry zareo mahazo mihitsy zany hoe ny zareo Amerikanina zany ny tiana ho resahana ao anatin'le izy ka dia ho hita ihany koa inona no ataontsika hoe azo an'ity filohan'ny Venezuela ty manoloana an'io resaka ataontsika hoe zavatra ataon'ny zareo Amerikanina zany na amin'ny alalan'ny filohany mikasika an'ity filoha ny Venezuela nga Maduro ty dia arahantsika akaiky zany fa ny filohan'ny Brésil teo aloha koa raha raram-pitsarana mafimafy koa ny trango fa zany ny olona tsy misoma ao anatin'le izy fa tsika koa zany mba miandritsika hoe rovina zany nisy an'ilay mety fiovana ateraka zany ary andrasany maro mihitsy hoe mba ao amin'ny fitsarana nanao antingana lehibe manodidina ny zay le hoe mba misy tsiry mba ho fanantenana mba tena le maitsomaitso tokoa ao anatin'le sainam-pirenena iny mba ho izy amin'izay raisiny antso manaraka ty mbola tsy tena vonona tsara ny réseau an'le izy mbola tsy tena vonona tsara fa rehefa tena vonona tsara io zany dia raisitsika ozy izy ny technicien dia iverenana ihany le izy hoe ony amin'ny fitsarana io moa zany andrasan'ny maro zany zao mikasika an'le Boeing 777 iny satria misy tompona andraikitra ambony minisitra teo aloha isan'ny voasarimbotra ao anatin'le izy dia zao moa zany hoe nalefany amin'ny Cour suprême any zany le dossier
reny nefa mony teo anivon'ny procureur teo anivon'ny pôle anticorruption ny PAC dia efa nilaza fa ny andininy fahazao telo amby telopolo amby zato anivona lalampanao milaza fa ny tompona raikitra ambony dia ny haute cour de justice zany no mitsara azy dia eo zany lo rahantsika akaiky ihany keo zany fa zany koa dia tsy milaza hoe adino any le raha mbo malaza fa hatramin'izao koa mbola tsisy fitsarana manodidina an'iny efa nanika ny 4 volana 3 volana eo ampelantan'olona tena metimety aminy sady eky de oatra mampitsikitsiky volany any satria aveo isika ihany no mifaneso aveo fa amprisio filohantsika mianatra amle monsieur le président am'izay de merci monsieur le président araka tokony ho izy misaotra tompoko eny ary zay mihitsy ny fianarana zany daholo ny ambadika eo rehetrarehetra io ary tsy tokony ho lanjadanja am'izany ny fahaizana sy ny fahafantarana ny tsika io mety misy avy antsika moa le misy manana le tradition orale anisan'izany le hoe ny kabary ny angano ny maromaro ny sehony zay fa ny soratra ihany koa dia mitoetra ary misy koa zavatra ampitaina amin'ny alalan'le hoe hita maso akoatra ny soratra zany dia mety hoe objet mety hoe zavatra za zao tena mba malahelo mihitsy zany ao anatin'le izy hoe misy karazana sculpture sarivongana moa zany filazan'le izy maneo andreo karazana biby taloha tatsy amin'ny parka Tsimbazaza dia fiteny azaketriny nisy milaiso ary tsy mba ray tsy mba roa telo farafakeliny dia ahoana zany zao mahatonga zany hoe tena amin'ny lafiny ray any ivelany any dia betsaka misy tranga ohatran'io hoe maka an'irenyle ataontsika manana endrika vakoka matsy izy matoa apetraka amina zoo museum natresaka hoe ohatran'ny musée zany ohatran'ireny dia efa manana hoe afaka fisokajena vakoka ary tena lafo vidy reny any ivelany misy hoe sary hosodokonyireny le mpanao hosodoko malaza efa tranainy malaza eran-tany reny dia misy mangalatra dia lamidiny sasany amin'ny fomba lafo mety tena amin'ny vidiny tena tokony ho izy fa dia misy manao an'izany fa eto amintsika zany dia zary korakora ve zany le ao amin'io toerana io vola tokony mitesariana pitsidika ampidi-bola mba hikojakojana sy arovana amelomana andreo zava-manan'aina sy kojakojana andreo zava-maniry sy antarana resaka amin'ny fandehan'ny fikaroana ny fisiny zany mampalahelo izy mety zany iny tiako ary ny tena loza le tany Camerounako ao anatin'ny bureau-ny talehan'ny kabinetra sivily ao amin'ny fiadidina an'le républicaine Cameroun nisy namako bureau nefa zany no heverina fa tena hoe efa continent mihitsy zany Cameroun zany daloha raisy ny tiantsy ty amaraparantsika miaraba tompoko allo nanahoana ohatran'ny hafahafa be miaraba manahoana ianao mba mena toromarika kely izy nanahoana tapaka ve tena zendana sy tserika ary zalana enan'le hoe tena nisy namako ny barao antalehan'ny kabinetra civile tany any Cameroun zay misy an'ny filoha Paul Biya zay to ohatrany mbola ilatsaka fo izany zany isan'ny filotra be taona andrindra perinasa am'izao fotoana zao daloha raisy ianao miaraba tompo manao eny ary fitarainany avatỳ-Ambodrafilo nandray tokony sy makatỳ-Ambodrafilo vo talata maty fa tena fijaliana rehefa avany Antananarivo zareo dia matetika tapahany eto Ambodrafilo zany hoe mandondro zany zay rehefa makany Alakamisy efa ely io fa de mba anairana tokony indray za zao nieritretra izy hoe zay tompo de andefaso an'le bus be elektrika na bus vo tonga reny mba ahafahana mamaha zany olona zany very fa zay le ay zany mitaraina mino fa ely tompona ndraikitra zany ho ndry CTU ataondry zala mandeha indro ndray ny olona mandosaran-dalana hony am'le bus mandeha makany Alakamisy talata maty Ambodratrimo fotsiny aloha de avao ndray tangosa amin'ny frais vaovao ndray avy ao Ambodratrimo makany Alakamisy anao siala moa zany filazan'le izy zala moa zany de tsy lahitra mihitsy ao anatin'io de raha misy fepetra raisiny le tompona ndraikitra de ngamba kosa mba manomboka amin'ny coopérative aloha ny fanaisana ndraikitra am'izany mba jerevo zany mba jerevo kosa zany fa aiza de ifampitango eto fe zany ny samy majinika ao anatin'le izy ny olona matoa mandeha taxi be de zay zany
zay no mbola takatra mifahefa mividy fa sitrany olona nge mba hanana fitaovana hafa tony moto bisikileta ihany koa na fiara manokana fa mbola taxi be leo ny raisana de mbalao mba mifampitsindry tsy hoe kory anao be moraly ao anatin'le izy fa ny cahier de charge nge de milaza mazava tokoa fa ohatra hoe vasa kosy makany alaka misy anosiala no trandrahana de zay ny sarandalana mifandeha am'le izy fa tsy anao an'le hoe tapatapany kely ohatran'izany tsy anreriny misy anio fa mitoerana hafa ihany koa andao ary ho taperina alohan'ny fandarana fa rapitsitsika meona eto ndray de makasitraka tao anatin'ny fiarahana de misaotra betsaka andreo nandray anjara ihany koa niaraka taminay teto sorana be dehibe koa ny teknisiana napita amin'ny feotany de mahitraka mandrapitafa ho amin'ny rapitso ndray